Aleloia, mbola faly miara-pantsika tsirairay avy mpanaraka ny vidéo eto amin'ny YouTube ho avy Jesosy ny tenako. Anio aho dia hijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy. Mialohany hijoroko vavolombelona dia hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra betsaka anao ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny famindraponao Tompo. Mbola ahafahako mijoro vavolombelona ho fampaherezana ny mpanomponao marobe maneran-tany izay mpanaraka ny YouTube eto amin'ny ho avy Jesosy. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana izay omenao ahy, ahafahako manatanteraka manambara izany fijoroana vavolombelona izany. Tompo koa aoka ny fanahinao no anendry ny lelako ary teny araka izay sitraponao a Jesosy. Mankasitraka indrindra Tompo ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Aleloia, amen. Araka ny nambarako teo dia hijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy aho. Nisy fotoana za moa zany rehefa amin'ny alina dia efa misy ora izay iaonako amin'ny Tompo zany hoe mivavaka miambina amin'ny alina zany. De rehefa tonga io fotoana io zany de tamin'ny io fotoana io anefany tonga le fotoana ivavahako zany de tamin'io fotoana io ahako somary reradreraka zany. Nisy fotoana zany somary reraka no sady voan'ny gripa zany tsentsina be ny oronako tamin'izay. De zaho manao réveil rehefa le hifoha zany fa indraindray sao de tsy tafafo tampoka zany. De manisy réveil amin'ny telefaonina ahako de amin'izay mba ahafahako mifoha zany. De tamin'io fotoana io naneno ilay réveil de rehefa naneno ilay réveil de aveo novonoko zany. Novonoko le réveil de niverina nidaboka natory za zany. Niverina nidaboka natory ahako de zany niverina nidaboka natory iny no sady mivavaka ao anatin'ny foko ao zany. Za zany matory nefa ohatran'ny hoe tsy matory. De niverina nidaboka de mivavaka ao anatin'ny foko ao zany. De aveo za sady ohatran'ny hoe lasa te hatory zany ny farany satria ao am-pandriana ao any ahako zany de eo am-patoriana eo fa za tsy nipetraka zany. Eo am-patoriana eo ahako de ny farany zany ohatran'ny hoe matory, ohatran'ny hoe matory nefa tsy tena matory be le tena hoe lasa resy tory teo fa ohatran'ny hoe sady matory no tsy matory. De tampoka teo nefany nisy nandondona zany, nisy nandondona zany. Rehako le feo zany nandondona de rehefa rehako le feo de taitra zany hoe avy aiza ary le feo teo iny zany nanaitra anahy iny feo nandondona iny zany, iny nandondona iny. De za mieritreritra hoe any amin'ny varavarana any ary ve zany fa nipetraka zany de niainoko tsara hoe avy aiza le feo nandondona teo zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny Tompo mihitsy no nandondona zany satria tonga tamin'le fotoana zany izay iaonako taminy zany nefa za tsy taitra de nandondona anahy izy zany de tena hoe lehibe ny Tompo tsara Jesosy satria izy de tena hoe mi-comprendre antsika zanany izy zany. Fantany hoe ao anatin'ny faharerana nefany fantatry ny Tompo hoe tokony hiambina zany, tokony hoe fotoana hiambenana, hivavahana le fotoana io zany de tena hoe nanaitra mihitsy zany izy, nanaitra nandondona izy zany, iny Tompo le nandondona. Izy le nandondona io tsy mafy be, tsy mora be zany fa le feo rehako zany za rendremana matory rehako mihitsy misy mandondona zany de iny nanaitra anahy hiaonana amin'i Jesosy dia mampahery antsika tsirairay avy. Indraindray tsika mety reradreraka, indraindray ianao mety tsy mahavita mivavaka fa atao foana ny anjaranao eo anatrehan'i Jesosy eo anatrehan'ny Tompo de ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.